Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasina bambalana mianana amintsika amin'izao fotoana izao. Palibenay tena ko mianana aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ary ny groupe izay maharesy izay miaraka amin'ny vady isan'andro mandritosa an'izao fandarana izao. Fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra tonga soa ary dia maharetatra amin'ny farany. Raha androany vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra mihitsy kory izao tonga avy eto izao fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Koa dia tahin'ny tompo maharetatra amin'ny farany mino tena mino fa misy afatra tian'Andriamanitra tenena aminao androany eto anio ka dia tonga ava aza misalasala ihany koa mandray anjara anaty commentaire ao fa dia raisiny tahaka ny olona efa paketo ianao atsika rery ty fandarana ty fa tsy misy tompony ty fa an Jesosy izy ty ka dia tonga soa dia mahereza. Raha vavaka daleo iny hiditra voalohany teto androany zay miditra voalohany eto moa dia mahazo tsodrano isy. Alleluia. Tsodrano ranabavy Leonia efa nisy nahazo any ty tsodrano ty fa verika eto indray Isaia 7:20. Tena mahafinaritra be manao hoe Isaia 7:20 amin'izany andro zany ny rahanareo hoe ny amin'ny tany boloboka azona divay mahery hoe za Jehova mipiaro anio ezaky indray mpimaso ny andemako azy fa ndrao misy manimba azy na andro na alina dia miaro azy Alleluia. Vavaka Leonia indray zany no tany boloboka azahoan'Andriamanitra divay mahery eto dia itsaky indray mpimaso ny Andriamanitra andehananao amin'ny fanahiny masina ary tsy avelanisy animby ianao andro aman'alina dia miaro anao izy ranabavaka Leonia izay nitsodranonao androany Isaia 7:20 andininy 2:7. Alleluia. Tahiny tompo ranabavaka Leonia erikaraka tahiny Jesosy zamina kamaradin'i Jesosy ranabavy Lina ty zany de Madagasikara Marina Tiana tahiny tompo Fontaine Lalanirina Itody Raoniso Kodanela Angelina Diamant, Marie-Jo, Mami, Selina Rosemina, Lovlitina, Angelina Diamant, Alain Zany Apostoli, Lovlitina, Razanaso Sylvie, Sonirina Fabiola, Elena Remiarniena, Razana Monika, Tonga Soa, Mamia, Tonga Soa, Razana Monika, Tonga Soa, Sandola, ranabavy mihaja, Jesosy Mpandresy, tsisy isorana Kodaleoni, Marie Hortensine, Rantany Marie Charline, Nambintsomakrina, ninina rehetra tonga daholo, Marie Hortensine, tahiny Jesosy tojosy Jesosy mandrakizay, falibeza mahita anareo dia mahareta hatramin'ny farany. Mahareta hatramin'ny farany dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny amintsika tsirairay. Alleluia. Ndolotsika milohan'ny zavatra rehetra, ndolotsika hivavaka. Amerika amin'ny fotoana hito ampelantan'Andriamanitra androany iaraka amintsika anaty vavaka, hitondrantsika anaty vavaka fanombohana. Amerika amin'ny fotoana ampelantan'Andriamanitra navavitsika mamiana ny Koweity. Ary vita ny vavakany dia henoiritsika dia avy hitondra ten'Andriamanitra aminareo eto ny tenako hitondra ten'Andriamanitra eto anentanantsika momba ny fifadikana izay ataontsika manomboka rapitso. Rapitsika no misakafo farany rapitso hariva fa ny sabata sy ny lahady dia no fifadikana 2 andro isika fifadikana voalohany ataontsika amin'ny fitoany ity
dia ao arinan'izay ao arinan'ny toloteny dia hivavaka ho an'ny firenena raha mbavintsika marina tiana any Kanada. Itopary-tsika rehetrarehetra mahareta hatramin'ny farany daholo fa ifampaheritsika amin'ny ty androany ity. Tompo ranabavy mami anao ny fitenenana. Pastera dia tahin'i Jesosy antsika rehetrarehetra mbola iara hivavaka isika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny Tombon-Andriamanitra io mbola faly misaotra sy manome voninahitry ny anaranao indray izay Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra anao Jehovah-Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy famindramponao, ny fahasoavana sy famindrampo tokoa Jesosy nanaraka anay Jehovah-Andriamanitra tamin'ny tontolo andronay, tamin'ny androm-piainanay rehetrarehetra mandrika amin'izao ora sy fotoana izao. Tefoana ianao Jehovah-Andriamanitra tsy mba nananda, tsy mba nandanana foanay Jehovah, ary misaorana ianao Jehovah-Andriamanitra mbola nomenao fisainana matanjaka izay mbola manana zotom-po sy etaeta iain'ny teninao indray amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny indrafonao amin'ny tsirairay avy, ary ankehitriny Andriamanitra dia mamelany elo koa tsirairay avy nizaniza izay nanotana anao tsy nety teo masonao Tompo, koa dia mangataka ny ranao sarobidy ene andrakotra ny sambatan'olona amin'izao ora sy fotoana izao. Ny fanahinao masina ry hamangy ny tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao mba hanadila ilay ranao sarobidy Jesosy, rokotra ndrakotra ny avy an-tampom-bony ankatrany am-paladia Jehovah-Andriamanitra. Ary ankehitrina Jesosy manapetraka ny fitoam-bavaka fenompelatananao, indrindra ny connexion Jehovah-Andriamanitra mba handeha soamantsara mba hatontosa ny vavaka fiambenana izay ataonay amin'izao ora sy fotoana izao. Io avokoa Jesosy ny fitaovana rehetrarehetra, ny mpanomponao izay ny teninao Jesosy mba tsy handalo fotsiny Jesosy ny teny, fa tena hitoetra anatin'ny fonay Jehovah-Andriamanitra ho voarainy tsirairay avy nizaniza izay mandray teninao amin'ity androany ity Jesosy ho tahi manokana Jehovah-Andriamanitra. Tena ho felony herinao ty fandaharana ity raha kofa amin'ny ranao Jesosy nizaniza magnetaeta maniry hanatrika izao fotoana izao Jehovah. Oka le ianao Andriamanitra hitantana sy hiaro ny anjelinao ane Jesosy fa hiasa ka namevana ny asa mandraraha izay ataony tsirairay avy Jesosy mba tonga amin'ity fandaharana ity. Ny pastera izay tondra famelabelarana Jehovah-Andriamanitra, oka ilay ranao sarobidy ene Jesosy ny andrakotra ny tendry ny lelany Jesosy mba tena havoaka ny teny avy aminao Jesosy. Ny mpanomponao hitondra ny teny koa Jesosy hosory izany teny izany Jehovah-Andriamanitra mba hopaka anatin'ny fony tsirairay avy Jehovah-Andriamanitra. Ianao ny herinay sy ny tokinay koa manantena ho misy fanatrehanao ane ity fandaharana ity. Misaotra betsaka Jesosy amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindramponao Jesosy. Ny devoly sy ny satana efa didiko sy roahika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao, tsy ambinina tsy anankely tsy anampahefana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Sabata. Ny ranao ane Jesosy hiasa ka ndrakotra ny fitaovana rehetrarehetra, ny telefoninay tsirairay avy izay handray ity teny ity, voninahitra ny eo anao reriany. Misaotra Jesosy. Amen. Alleluia. Mankasitraka ny ranabavitsika mamia tamin'ny vavaka matsiro izay netiny. Andriamanitra manankiray pasoavany hamaly fitianao ranabavy mami dia tonga ava hatrany amin'ny ambony indrindra dia atao foana ny asan'Andriamanitra. Mahafinaritra manareo manao asan'Andriamanitra dia any alavitra anatin'ny asa mandrarahany. Tahiny Jesosy ranabavy mami, Jesosy hamaly fitianao amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao. Alleluia. Dia misaotra azy tsika. Miroanontsika hira aloha dia miarabanareo za ranabavy kadaka malala Kodanela Tinarakoto Arzaka Yama Bersava Fontaine Lalendrina Soameva Tinasirikoko dia Tsiry Ambaramiel dia Itodraonso Felanarakoto Eliza Tsiala miarabanareo amin'aran'i Jesosy Lovlitina etanarabeko teo ngamba dia tahiny Tompo isika menakavy. Halleluia. Izao filazan-draharaha ifatihanitsika manomboka amin'ny sabata. Rehefa pitsoalina tsika ohatran'izany dia efa tsy misakafo intsony tsika.
zay rehetra manam-paniriana hiara hifady hanina aminay dia mandefa MP amiko amin'ny compteko Aki Radio Andramboka Izao. Le compte rado Aki Radio efa tsy mandeha tsony iny, ary raha mbola tsy amihan'ilay Aki Radio Andramboka Izao nareo dia mandefasa demande amin'io fa io ny solon'ny compteko indray izay supprimen'ny Facebook tamin'ny 6 décembre lasa teo, efa ray volana mahery zao iny tsy niasa tsony. Mandefasa MP amiko izay mazoto hiditra fifadikanana. Aza mbola mandefa MP amiko nefa aloha ianao zao fa hiany toroteny momba ny fifadikanana aloha tsika androany. Alleloia. Dia mino fa aorianan'izany raha mahakasika anao dia mandefasa MP amiko dia ampidiriko. Ary rehefa mampiditra anareo za hiditra fifadikanana nareo dia ny angatahana aminareo dia zao mampiasa Zoom. Ampidirina anatin'ny telefoninareo zany ilay application atao hoe Zoom. Dia rehefa ao ny alefako ny lien dia ao amin'ny Zoom isika no nantanteraka ny fifadikanana. Zay ao anaty Zoom no nantanterantsika fifadikanana, zany hoe amin'ny sabata maraina amin'ny 10 sasany iny vita ny fandaran'ny Rahalahy Jonathan le commencement ankira sy famokina toroteny dia lancena amin'izay ny appel dia manomboka antsika miaraka. Aza matahotra, mety vo amin'io ianao vo hifady hanina voalohany. Aza matahotra, eo tsika hifampahery andro aman'alina. Ho hitanao vetivety aminao dia vitany roa andro eo dia ho hitanao rehefa iny ny vokatry ny ina moa ny antony sy ny antsika fifadikanana sy ny vokatry ny fifadikanana. Manasanao hianao hatramin'ny faran'ny torotentsika rehefa aveo fa hianira aloha tsika fa miarava amin'ny Bartel aloha dia fanilona zafandramanana dia erikaeka dia ny aina maheno soa ireo mbola sy narabaiko teo dia mihaja ihany koa fa narabaiko. Tainy tompo nareo averitsika mba ataontsika indray ty hira mahafinaritra be ty andao ndretsika akahery andao ndretsika hisotro an'le loharano velona. Meno finaritra dia rehefa tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ny tetsy anao maka baiboly dia maka toerana tsara rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Tainy tompo daholo. Miankuka
antsika an'Andriamanitra zany izany mba mahafinaritra iny izy iny a tena mahafinaritra iny izy iny alleloia da ny tompo ary tsika rehetrarehetra hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika manina moa tsika ny hivady hanina voatery ve tsika hivady hanina da ny tompo hoe manambotsoa dia tahiny tompo a fanindrona zavatra manana Jonatana izay koa mbola tsy voaraboko teo zay ngamba ny akoatry efa narabaiko teo daholo Erika Anatra tahiny Jesosy a Lovely a efa narabaiko teo manina ary tsika ny hivady hanina tahiny tompo koa $100 voatery ve tsika hivady hanina dia tsy reva $100 na iny iny tahiny tompo $100 ny fivadikanana aloha zany a tamin'ny voalohany dia lalàna napetrak'Andriamanitra andao tsika jery tena androatra amin'ny Levitikosy Levitikosy a 2:12 andiny fa 7:20 alleloia sotra lina sotra tsika rehetra sotra ny tojo ihany koa miara-mankafy amiko an'le hira Levitikosy ary tsika 2:12 andiny fa 7:20 ifampaheriny momba ny fivadikanana isika ao natolo tendra resy lahatra ianao a ka na mbola tsy nifady hanina ary ianao hatramin'izay ny ainanao dia ny anaran'ny fandarantsika dia hoe andramo a ka izaho dia andramo ihany koa ohatrany ahoana zany hifady hanina alleloia tsika moa isa taona ngambantsika indroa eo tsika manao fivadikanana indroa eo ary tena mahafinaritra ny mifady hanina mahafinaritra ny mifady hanina satria tena azahoana hery ara-panahy ary zay eto dia matetika manao fivadikanana na dia tsy rahantsika eto ary misy fotoana zay koa ato an-trano manatanteraka fivadikanana hazavaina amintsika daholo zany rehefa avy eo fa inona moa zany maninona rehefa inona dia maninona misy zavatra ray tantarako anareo ty mialohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny 2018 rehefa nanomboka nandehandeha teo ny fandarana kelyntsika dia misy tantara kely mampalahelo kely tantarako anareo mampalahelo ilay sady mampafanafitra kely dia ny andro fivadikanana izay mivady dia nanao annonce zay tamin'izany hoe fivadikanana lehibe izay ho atao miaraka amin'ny fandarana andramoka izaho zay zany efa matetika izay mampivady hanina fa mbo hoe hiantso ny olona amin'izay zany tamin'izay dia natao tany an-traminay tamin'izany zay mbola miperaka tany Ile-de-France tany amin'ny Meaux tany tompo Tery Ralbentsy Ranoloso Olga Erika Anatra tahiny Jesosy daholo dia nanao annonce efa tapa-bolana na efa ny annonce nanao fivadikanana tongava maro zao 1er mai tamin'izay andro tsy fiasana 1er mai 2018 zay mihitsy sotra mampionina dia ny annonce zay hanao fivadikanana dia no manina ny trano hoe iona zany dia motive mihitsy zay mivady tamin'izay hikarakara fivadikanana fa tonga le andro fivadikanana na lefa teo daholo hatrany mandeha bus ianao raha avy any Paris ianao mandeha train pe ianao dia tonga eo amin'ny Gare Moix ianao dia mandray bus firy moa mampionina bustsika tamin'izay bus M sa inona tsy tadidiko tsony M firy moa tsy tadidiko tsony M9 dia tonga eo anao dia miara eo amin'ny arrêt Fournier dia rehefa tonga eo amin'ny arrêt Fournier ianao a dia atsoy a ty numéro zao numéro ako mipetraka teo tongava fa tena ireritsika sisa dia nalefa le annonce tonga ny 1er mai nasina seza tao an-trano niomana zay vady nanomana ny herinandro mialohany iny dia efa nanomana ny fotoam-bavaka nanomana ny toriteny tany tompo fa ray ritovy tonga ny 1er mai ozy nareo tsy nisy olona tonga na dia ray azy tsy nisy olona tonga na dia ray azy
Ary rehefa nampimety am'izay a jerena zany fa tam'izay fa nasiana gropy de manontany zay iza no avy amin'ny fivadikanina de tsisy tonga tsisy namaly aloha de ahoana ary zany ahoana no atao de nisy olona anankiray hoe ho avy de tena nytenenay hoe zao a aza tonga fa ianao rery no avy eo aloha hembotritsika ny fivadikanina fa zahay ianao fa de tsy nasiana tonga iny olona ray iny de nano ilena le izy de aika nisy olona ray tonga efa toandrotoandro nefa le izy efa nano ilena tam'izay ampahilika zay tantara zay a zany hoe tena tsisy olona tonga zany tena olona ray zany neka ho tonga tam'izay tsaroa ny mivady foana zay tsy aky ny anao fivadikanina fa zay ny vady aminy alleloia na iza tonga na iza tsy tonga izay ny vady aminy de tadidy foana zay isaky ny ohatr'izao hoe tadidinao ve tsika le mikarakara fivadikanina fa zao taty arina de fahazaranay foana nisy fotoana lay zay a mipetraka taty vao mifindra taty amin'ny toerana misy anay taty de mbola nikarakara fivadikanina tam'izany efa tonga am'izay ry aina ranabavy aina tam'izany avy any Allemagne ny tonga taty amin'ny toerana misy anay taty tonga ny vady hanina ranabavy aina ranabavy tody efa tonga taty ny vady hanina tam'izany de mahafinaritra fa de tiatsika eto anao fivadikanina resika manomboka amin'ny sabataka en ligne nanaovantsika azy io ary ho ataotsika amin'ny Zoom nanaovantsika amin'ny fivadikanina 2 andro sika eo foana am'lahadiny amin'ny maty masoandro tsika vao misakafo fa ho hitanareo fa aza manao hoe za mbola tsy ny vady hanina andao de ho hitanao andramoka izaho a vonono fotsiny aloha saina midira anaty gropy azavainanareo raha pitso zany nare a ianareo zay vady hanina misakafoana tsara minana voankazo sy ny sisa raha pitso arivo nareo a mialohan'ny amatin'ny masoandro misakafo ariva farany dia vity zay a de tsy misakafo tsony am'izay nareo a raha tsy amin'ny lahady ariva indray afaka misotro rano efa mifady hanina misy koa nefa olona tsy tia misotro rano fa tsy mihinana ininona izy afaka misotro rano ianao a fa tsy asiana siramamy tsy mihinana bonbon tsy mihinana siligoma za taloha tam'izany fo mifady hanina voalohany gaga ny olona za mihinana siligoma satria tsy tiako le fofombavo iny mantsy rehefa le mifady hanina ohatrany maneringely le izy iny de fa tsy mihinana siligoma tsy mihinana rano misy siramamy tsy mihinana sakafo mazava ho azy ny tena bazy ny fivadikanina ry havana de fampahoritena alleloia le vity Kristo faina amby volana 1980 lalàna ve ny fivadikanina eny lalàna ny fivadikanina tamin'ny voalohany ary zao ny ho lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana fafito de aokapahorin'ny tena anareo ianareo ary tsy hanao raha akory na ny tompotany na ny vahiny eo aminareo ary amin'izany andro zany nanaovana vanavotana ho anareo anadiovana anareo ka de adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehovah nareo ho tena andro fitsarana ao anareo zany mba hampahory ny tena anareo ianareo ho lalàna mandrakizay zany inona hono le izy inona hono ny fivadikanina ry havana fampahoritena anao hitena aminao io zany ny fampahoritena akaiky indrindra zany ny fampahoritena tena azahoantsika sitraka ny atrehan'Andriamanitra de ny fivadikanina ary tena mampahoritena ny fivadikanina mampijaro ny fivadikanina efa mifady hanina ianao a de hitanao zany hoe le amin'ny andro iny aloha mbola io ihany fa ny atory amin'le alina voalohany indrindra raha zay ianao vao anao fivadikanina de manomboka tsy mahazo ianao ka mamaivainy amin'ny vavonao any mba vafonao any manomboka mavesabesatra ny loha manomboka mihiratra am'izay maso tsy ohatrin'isan'andro hoe tonga de mohita toy fa mivadibadika matsatso ny vava ohatrany olona voan'ny tazo afafo zany ny apitso maraina ianao a io ny tena mafy
dia ny deuxième jour rehefa mifady hanina isika na manao 7 andro sika manao 3 andro sika ny deuxième jour foana na manao 2 amby 20 andro dia ny deuxième jour ny anisan'ny mafy amin'ny fivadikanana le mifomo maraina any ianao godro ny lohalika dia ohatran'ireny olona marary reny ny fo avy eo mpandrina any anaty vatanao ohatra ny tsy azonao fitsangana ohatra ny fanimpanina fahafa zany dia aza mikropaka rehefa tsy marary akory ianao. Alleloia. Fa diovin'Andriamanitra ny fahotanao. Hoe tena Andriamanitra mampahory ny tena antsika sika amin'izany andro zany nanaovana fanavotana ao anareo anadiovana anareo ka dia adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehovah ianareo. Alleloia. Dia andro fitsarana zany nanaovantsika anazy andro sabata sy andro lahady raha ifady anina ihany afaka akoatran'izay tena hoe tsy afa-manoatra dia izao ny tena tsara indrindra dia ny mifady anina mitsahatra zany hoe anaty fotoam-bavaka tsy hoe mifady anina dia mandeha mitsangatsangana tsy hoe mifady anina dia mandeha manao excursion tsy hoe mifady anina dia mandeha manao ny asanao mandoko trano mamboatra tomobila fa ny fivadikanana dia atao anaty fitsarana anaty fivavahana. Alleluia. Ireo rehetrarehetra ireo zany olona efa mifady anina daholo ireo dia mivakio ho anareo izay mbola tsy nifady anina dia ireo ny zavatra miandry anareo. Sy mahita karazana recette ao aza mahita karazana recette eo an-tsaina hoe zao dia na iny le mofo nareo zao hatranao manana le mofo efa rasy reny efa maina reny le ho atao sapulira rehefa ao aoriana na anaovana mofo tsy fantatro na iny ary mampitsiritra anao ireo nifadiana any dia jereo manodidina anao misy sakafo tsy tianao zany tsony fa tadidinao eny amin'ny faharoa andro any ny biscuit anjaza miperaperaka eny tadidy tonga ao an-tsainao daholo reny fampahory tena ary lalàny zany tamin'ny voalohany. Fa rehefa tonga kosa Jesosy ny fivadikanana indray tsy lalàna. Alleloia. Iange mahafinaritra rehefa miaraka amin'ny Jesosy ry havany tsy mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra. Any amin'ny Matthieu nge vakitsika Matthieu 5. Matthieu 5 dia 17. Olona ten'Andriamanitra Matthieu 5 17. Na ito hoe Edith Charline zay mbola tsy nagarapaiko teo. Matthieu 5 dia nakany amin'ny Jesosy mpianatra Jaune nakanao hoe nao zay sy mifarisy no mifady anina matetika fa mpianatra kosa tsy mba mifady. Ny mpianatra Jaune dia izao mampiavaka mpianatra Jaune sy ny mpianatra Jesosy. Ny mpianatra Jaune dia tena ao ambany lalàna. Jaune dia tena sarotiny amin'ny didin'Andriamanitra io. Jesosy tsy hoe tsy sarotiny fa ny mpianatra Jaune zany mbola nitazona be an'ilay lalàna. Dia izy hoe maninona ozy izy nahoana zay sy mifarisy eo mpianatra Jaune sy mifarisy eo zany mitovy. Dia tsy maintsy mifady anina ny jiosy taloha dia mifady anina ao anatin'ny herinandro mifady anina indroa isan-kerinandro. Ahoana hoe mifady anina indroa isan-kerinandro isaky ny latsinainy sy ny lakamisy ny jiosy dia mifady anina mandrak'ity ny androany. Ny antony evantrano zany dia izao ho fahatsiarovan'ny ekaran'ny Mosesy teny amin'ny tendrombohitra Sinay sy ny nidinany. Niakatra Mosesy andro latsinainy dia nidina avy any Jesosy Mosesy andro alakamisy. Dia isaky ny lakamisy alatsinainy sy lakamisy sy isan-kerinandro indroa isan-kerinandro ny jiosy mifady anina. Ary dia zany ny tena mahasarotan'ny fariseo sao dia tsy mifady anina ianao indroa sao dia tsy mifady anina indroa izy zany tsy mifady anina indroa. Ary mpianatra Jaune koa dia mba tao anatin'izay dia teny mihitsy mpianatra Jaune fa maninona mpianatra Jesosy ny mihinana. Any amin'ny anina rio mampime io teny io any amin'ny Luka 5:5-20.
any amin'ny Luka 5:5 fa ny farisaisyny mpanorandalàna zay teo aminy dia nymonina tamin'ny mpiandro Jesosy ka hoe nahoana nareo no mihinana miara-mihinana rasoa diso kely any amin'ny rasoa diso kely Matthieu moa le vakitsika teo Matthieu 9:14 nafangarako am'le ino dizy am'le anankiray teo izy fa tsy zay le tenin'Andriamanitra tiako atao fa misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka nanomezany zareo tsiny any Jesosy fa maninona ny mpianatra ao no tsy mba mifady any ohatray fa mihinana ihany mpianatra Jesosy mihinana foana tsy mifady satria maninona miaraka amin'i Jesosy izy efa zava-dehibe ny fiarahany amin'i Jesosy toy Jesosy tamin'ireo olona ireo ozy izy moa mahay misaona va ny avy mpapakatra ozy izy raha mbola ho aminy ihany ny mpapakatra fa ho avy ny andro zay anisy olona mpapakatra iala aminy amin'izay vao hifady izy aleloia ny fifadikana tsy antery tsy bedin'Andriamanitra koa anao raha tsy mifady anina amin'ny sabata sy lahady so de ozy le tena loso dia tsy antery io fa tena antsitrapo ny fifadikana fandresen-dahatra ny tsirairay aleloia fa zao kosa nefa na izany tsy zany dia tsy azo lavina fa tena misy vokany tsara izay tsy takatry ny saina ny fifadikanana ry havana malala aleloia misy fifadikanana zay tena tsy takatry ny saina ny fifadikanana zasy jereny tenen'ny ranabavitsika $100 io sotra ny $100 io le toean'le io le teny teo lasa aloha le vava le vakivo fa eo amin'ny 17 izy ireo ny mpianary Jesosy zao na mifady anina sy matetika sy mivavaka ary ny an'ny farisikoba tahaka izany ihany fa ianao kosa dia mihinana sy misotro ihany io mihitsy le izy sotra ny $100 tsika io le teny na lalàna na antsitrapo ny zavatra tsy azo elana dia zao mitondra voka-tsoa tsy takatry ny saina ny fampahorin-tena eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifadikanana tena fividianana fahamondrapo valim-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra misy antony be dehibe ny ifadian'ny olona hanina ao am-baiboly ary betsaka ny olona mifady hanina ao am-baiboly izaho zao ny olona vitanareo mifady hanina tao am-baiboly satria manoratroratra eo nareo na dia tsy dia voateriteny eto fa izavy ny olona efa mba tsaroanareo tao amin'ny baiboly ny fady hanina dia soraty eo fa ny olona samy manana ny Estera ozy izy Marie-Jo marina zany Estera ny fady hanina Jesosy aleloia David aleloia fa fady hanina tao zany Jona Jesosy Eli Daniel aleloia ny Mosesy saotranareo David reny efa mifady hanina daholo ary samy mananareo olona rehetra teneninareo reo mahamany Samuela iana aleloia ny tompo tiana rakoto ary zaka Daniel ozy izy Bartel saotranareo marina tsisy diso daholo zany teneninareo zany reo olona rehetra reo samy nanana ny antony ny fadiany hanina ary ny vokatra dia tsara daholo ao amin'ny Samuela faharoa izy kely zay tenin'Andriamanitra Samuela faharoa Josafata sotra ny jojo Samuela faharoa 12 andininy 19 teto zany dia hoy ny ten'Andriamanitra ary nifona tamin'Andriamanitra ho an'ny zaza Davida dia nifady hanina sady niditra ka nandry tamin'ny tany
nandritry ny alina. Inona no antony nandehanana Davida ny fady hanina teto? Nandeha ny fona. Nandeha ny fona. Nisy tsy nentina tao dia nandeha ny fona teo anatin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fifadikanana. Alleloia. Teto izy le avy nangalatra an'ilay vady ny Oria, izay Batseba ianarany, dia vonoiny mihitsy moa Oria, dia lasa n'ilay vady. Dia teo izy teraka ilay vadiny iny. Andriamanitra nefa tsy faly taminy, ary dia narary mafy ilay zaza, ary tonga dia fantatry Davida io ny vokatry ny fahotako. Ninalehan'i Davida hifady hanina zany dia ny angatam-pamelana hifona tamin'Andriamanitra. Voalohany zany, mety misy groupen'olona zany tonga eto androany, avy nanoto zany olona zany, nanao tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra, manentana anao azy zany, mandefasa MP amiko, fa tsy ho teneninao arangaranga ao anaty fivadikanana koa re ianao zany dia ny antony hivadikananao dia ny fona, hifona amin'Andriamanitra fa avy nanoto. Tsisy an'izany ao, ampidirinao fotsiny ianao dia hiditra izay. Mahafinaritra feto amintsika eto zao misy olona hiditra anaty fivadikanana, olona tsy manaraka antsika eto amin'ny Facebook eto zany, tsy manana compte Facebook zany olona zany, fa zany olona zany dia mijery ny fandarantsika tsy tapaka ao anaty YouTube. YouTube foana ny azy nijereny efa hatramin'ny ela be, manaraka tsy tapaka izy. Hiaraka amintsika ao zao zany olona zany. Misy olona zany mbola tsy hitanareo eto mihitsy narany fa efa hiaraka amintsika. Tsy haiko efa firy zao raka izy raha mba misy afaka miteny firy zao ny efa isantsika anatin'ny groupe fivadikanana izay natsangana androany. Efa miakatra, efa mitsangana maty zao ny groupe fivadikanana. Raha mba misy afaka miteny hoe firy ny isantsika ao amin'izao, dia ianareo zany raha misy tonga eto androany, tsapanareo tena tokony hifona anatrehan'Andriamanitra ako, satria tena nisy zatra tsy nentina ataoko teo anatrehan'Andriamanitra. Dia ianao zany tokony hanao tahaka an'i Davida, ndao hifady hanina tsika, ndao hifady hanina. Alleloia. Faharoa, nisy antony anankiray koa, naketsika hijery any amin'ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko fa 2:20. Mpanjaka 3:20 ao anaty. Nga Edy Charline ao anatin'ny groupe. To mahafantatry Edy Charline 3:20 nefa ohatran'ny mbola tsy hitako akory ianao. Raha tsy diso manefasa MP amiko raha hiditra fivadikana 7:20 izy tojo misaotra ny tojo. Efa 7:20 zany zao nareo no hiara hifady hanina aminay ny soratra anarana hatreto. Ka aorianan'ity toriteny ity aza mbola manoratra aloha zao, aza mbola mandefa MP amiko fa ilolo ny toriteny. Eo anao mahita tokony andeha mba hifady hanina. Zay zany ny antony voalohany. I Davida anisan'ny antony zay. Dia Angelina Diamant efa ao ianao. Mbola tsy avy ianao, efa ao ianao ka jereo efa ao ianao. Angataka fifonana tamin'Andriamanitra. Eto koa dia misy mpanjaka anankiray. Mpanjaka voalohany toko fa 2:20, andininy fa 7:20. Ary efa reny Ahaba izany teny izany dia nandritra ny fitafiana izy ka nitavy lamba fisaonana, natao manolokotra sady nifady hanina sy nahary tamin'ny daba fisaonana, ary niditso rehetra teny am-pandehana. Teto izany dia izao. Nanao izay ratsy namono olona re koa, namono lehilahy teo nabota. Izay tompona tany ny tanimboly i Jezebela vadiny Ahaba, satria tiany Ahaba ho azo io tany io, nandatsaka ran'olona. Ary tonga tamin'ny Ahaba ny tenin'i Jehovah. Mpanjaka voalohany toko fa 2:20 andininy 20. Ary hoe Ahaba tamin'ny Eli: azonao va ary le fahavaloko? Ary Eli namaly hoe azoko ianao, satria ianao efa nivary tena anao izay ratsy teo mason'i Jehovah. Indro atonga loza aminao ka handringana ny taranakao, ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranaka avy, na ny voazona na ny afaka amin'ny Israely. Ary ny taranakao ataoko tahaka ny taranak'i Jeroboam zanaky Nebata,
tsy tahaka nytaranaka basa zanaky Aia noho ny nampiretanao fatezerako sy ny nampanontanao ny Israely. Ary ny amin'ny Jezebela koa dia izao nolazainy Jehovah, ny alika ihinana ny Jezebela ny ivelany mandany Jezirela. Izay tamingany ampamaty ao an-tanàna dia hohan'ny alika, ary izay tamingany maty any an-tsaha dia hohan'ny voromanidina. Fa tsy nisy tahaka ny Ahaba izay nivarotenanao izay ratsy teo mason'i Jehovah, satria naporisika ny Jezebela vadiny izy, ary izy nanao vetaveta loatra tamin'ny nanarahan'ny sampo, dia tahaka izay rehetra nataon'ny Amorita izay androahan'i Jehovah teo alohan'ny zanak'Israely. Izay zany zavatra didiny voaka tao aorianan'ny ratsy nataon'ny Ahaba tamin'ny fanompotsamo sy fandatsahana rahan'olona. Andiny fa 7. Ary rehefa reny Ahaba zany teny zany dia nandritra ny fitafiana izy, mbola nandeha ny fady anina ihany Ahaba, na atahotra ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay ho tonga aminy, amin'ny kapok'Andriamanitra izay azo azy. Dia inona nataony? Lasaika izy nazakazaka nandeha niditra fifadikanana. Andiny fa 20. Ary ny teny Jehovah tonga tamin'ny Elia Tisbita nanao hoe, hitanao va ny nanetreny Ahaba tena teo anatrehako? Hitanareo, ny fifadikanana koa dia fanetretena ngezam-peo natrehan'Andriamanitra. Ary tena hitan'Andriamanitra olon-dratsy Ahaba fa nandeha ny fady anina, hitan'Andriamanitra. Andriamanitra efa namoaka didy, efa namoaka didy fampisamborana, efa nivoaka ny didy. Fa zao ny ten'Andriamanitra resaka tamin'ny Elia indray izy, hitanao fa izy nanetreny Ahaba tena teo anatrehako? Ahitan'i Jehovah ny fifadikanana nataon'ny Ahaba. Dia hoy izy Andriamanitra, satria nanery tena teo anatrehako izy dia tsy hahatonga loza aminy amin'ny androny. Fa any amin'ny androny zanany vao hahatonga loza amin'ny taranany. Hitanareo, ratsy Ahaba. Fa noho ilay fifadikanana farany izay nataony, ny loza azo ny taranany ihany, fa izy tsy tratra ny loza. Tsy efa mba tsara noho n'ilay tratra kosa ve loza ny havana. Hitanareo, hitan'Andriamanitra ny fifadikanana izay nataony. Raha misy indray zany eto olona tena tsapana hoe mila manery tena natrehan'Andriamanitra, fa nanao tsy nety loatra ianao, tena mety fahavetavetana tsy takatry ny saina no nataonao, ary efa eo andalam-pamoahana tena didy fampisamborana anao Andriamanitra noho ny ratsy nataonao. Mbola misy lalana azonao ivoahany ty no hitra fifadikanana. Fa fanetretena lehibe araka ny teny ranabavy Angelina Diamant, fanetretena tena lehibe anatrehan'Andriamanitra ny fifadikanana. Raha misy zany eto olona na dia avy nasana tsy avy namono olona ary ianao, araka ilay toritentsika amin'ny lamba-boleny hoe na dia mpamono olona azy ianao, dia mbola teteny aminao fa raha hiditra fifadikanana ianao dia emotra ny tanan'i Jehovah dia tsy hamely anao. Any amin'ny taranakao aseho mifady anina koa ny taranakao aoriana dia mbola niemotra aminy koa zany, aseho mifady anina koa ny taranakao aoriana dia mbola niemotra aminy koa zany. Alleluia. Amen. Ity koa misy anankiray anatin'ny 7. Tokony hidiranao fifadikanana. Pitsara toko 20. Pitsara toko 20. Alleluia. Za mino fa isy soratra anarana mety tsy tapa-kevitra talohan'ity toroteny, fa ny toroteny anao ho tapa-kevitra za tena dia hifady anina fa mahasoa ny fiainako. Za aloha ry havana malala dia tena hifady anina, ary tena angalako tsiro ny fifadikanana io. Fa mila Jehovah ny fiainako, ianao tsy haiko. Pitsara toko 20 misy antony anankiray koa ty. Pitsara toko 20 andininy fa 20. Raha vakitsika mantsy ny tantaran'ny io pitsara 20 io dia zao zavatra mitranga. Misy zavatra natsiravina be mihitsy ny sy tahaka. Angatahaka ianao mba maky manomboka amin'ny 9 fa 20 sy ny 20. Pitsara toko fa 20 sy ny 20. Misy an'ilay tantaran'ilay lehilahy anankiray ilay Levita izay nitondra ny vadiny tonga tao Gibea, dia tena nataon'olona zavatra matsiravina be tao mihitsy. Izy tsy haika mivonoan'ny olona ny vadiny tratrany tao dia ny violen'ireo lehilahy ireo ny vadiny dia maty. Tena zava-doza. Dia tena tsy ho tantarako anao tantara manjary sao dia hanofo ratsy nareo fa vakio ny pitsara toko fa 20 hatramin'ny 20. Tantara ratsy be mihitsy tao amin'ny baiboly tao. Fa zao ny zavatra nitranga.
amaly faty an'io levita io a ny zanak'Israely dia hiakatra ao Gibea. Iza moa ny ao Gibea? Hoy ny ten'Andriamanitra, 14 toko 20. Ary vony tanaky Benjamina avy amin'ny tanàna rehetra akany Gibea mba andeha hiady amin'ny zanak'Israely. Raikitra ny ady teo. Voaka ny ady voalohany a, jerinareo tsara. Andiny 7. Dia niainga ny zanak'Israely ka niakatra nakany Betela. Dia nanontany tamin'Andriamanitra izy niakatra voalohany niady amin'ny tanàna Benjamina ao ray. Dia hoe Jehovah, Joda ny voalohany. Fa niakatra ny Joda. 120 ary nivoaka avy tany Gibea koa ny tanàna Benjamina naharingana ny zanak'Israely 2,400 22,000 tonga dia maty 22,000 isa. Tonga dia maty ny zanak'Israely. Resy. 120 ary ny zanak'Israely dia nandroso tamin'ny andro faharoa verina fandroany zany hiady amin'ny tanàna Benjamina. Dia nivoaka avy tany Gibea ny Benjamina hiady amin'ny ray tamin'ny andro faharoa ka naharingana tamin'ny andro faharoa dia naharingana zanak'Israely 7,000 sy 200. 7,000 18,000 indray zany a maty. Maty no 22,000 tamin'ny voaloha. Dia ny verina hiady fandroany maty ny 18,000. 40,000 zay ny ripaka. 120. Dia niakatra ny zanak'Israely taonina le faharesina fahandroany. Dia niakatra ny zanak'Israely rehetra sy ny olona rehetra ka nakany Betela. Dia nitomany sy nipetraka teo anatrehan'i Jehovah ary nivady hanina tamin'izany andro zany mandraparivan'ny andro. Ary nanaritra fanatitrodorana sy fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah izy. Dia nanontanian'i Jehovah ny zanak'Israely atao anatin'ny fiarahan'ny faneken'Andriamanitra tamin'izany andro zany. Ary finiasa zanak'Eleazara, zanak'Arona, nijanona teo anoloana tamin'izany andro zany ka nanao hoe mbola hivoaka indray va izay hiady amin'ny tanàna Benjamina rahalahy sa hitsahatra? Ary hoy Jehovah, miakara, fa raha pitso atolotra eo an-tananao izy. Hitanareo ravana, resy voalohany resy faharoa ny herinao ihany, ny fedinanao ihany, miaramilanao ihany, fa nivoaka ianao voalohany resy. Voaka ianao fanindroany resy. Fa ny fanotelony hoy izany rehetra ndala fa meko anao. Inona ny zavatra nitranga? Na handalo fifadikanana. Na handalo fifadikanana amin'izay. Hitan'ny zareo le sekret andao hifadianana tsika. Tsy ampy fifadikanana ty ady ty. Alleloia. Dia inona ny vokany ry havana malala? Ny vokany andininy any amin'ny andininy ary Jehovah 5:30 efa avy mifady anina. Ary Jehovah namely ny Benjamina teo anoloan'ny Israely tamin'izany andro zany. Ny tanàna Benjamina dia nampatesana zanak'Israely 105,000 amby 2,000. 25,100 maty. Dia nitsoaka nanao tarodositra any amin'ny 420. Ary ny Benjamina dia nampatesana 7,000 sy 200. 18,000 indray maty. Tika vitan'izay ihany. Tao aoriana tao mbola nanisy hoe 5,000 sy 200 mbola nafaty. Mbola nafaty 2,000 indray. Inona zany ny tiana tongavana? Misy ady tsy resinao tamin'ny voalohany. Misy ady tsy resinao fandroany. Ndao hidirantsika fifadikanana. Ny fanotelony ny mipoaka io. Misy aminareo eto anala permis tsy afaka kody. Indroa intelo tsy afaka kody. Ndao hidirantsika fifadikanana amin'ny permis anareo. Azonareo permis io amin'ity. Alohan'ny Pasika azonareo ny permis anareo. Misy aminareo nangataka taratasy eto Frantsa. Refusé. Indroa zay. Evimpirina afatesina 4,000 zao. Ny fanotelony ndao hidirantsika fifadikanana. Dia ho hitanareo fa isy zavatra iova eo. Efa zatra resy ngamby ianao hatramin'izay. Fa ndao hidirana fifadikanana ho hitanao amin'izay zany hoe andresy. Tena teneniko anao zany. Niondrika ianao hatramin'izay ndao hidirantsika fifadikanana hitraka amin'izay ianao. Alleluia.
amen. Misy antony koa any amin'ny samindreo jery Samuela ndraytsika. Samuela voalohany a 7:5. Teto indray a misy soramandry ny Samuela voalohany 7 dia zao misy soramandry amin'ny 2 hoe ny nampibahany Samuela ny Israely sy ny nandreseny ny Filistina ary nitsarany Samuela ny Israely. Teto a dia tafiala tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely. Akika ny 2 hatramin'ny zany andro zany dia nitoetra ela tany Kiriata Jearima ny fiaran'i Jehova dia 20 taona ary taranak'Israely rehetra nalahelo an'i Jehova. Ary Samuela tamin'ny taranak'Israely rehetra raha miverina amin'i Jehova amin'ny fonareo rehetra tokoa ary ianareo dia ario hiala aminareo ny andriamanitra sy ny Astarta ka ampimany ny fonareo ho an'i Jehova aloka izy ihany notomponareo dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Dia nanary ireo Bala sy Astarta ny zanak'Israely ka nanompo an'i Jehova rery ihany. Ary Samuela vory Israely rehetra any Mispa dia hivavaka ho an'i Jehova ho anareo any. Dia ny fahinana dia nivory tamin'ny Mispa izy ary nanovy rano ka nandraraka izany toerana trehan'i Jehova sady nivady hanina tamin'izany andro zany ka nanao hoe efa namonjy tamin'i Jehova isika. Antony raha iverenanao amin'Andriamanitra anaovana fiadikanana koa dia zao raha tafasaraka tamin'Andriamanitra elaela ianao zay tafasaraka tamin'Andriamanitra terenao mihitsy mangatsiatsika ohatrany hoe malahelo an'i Jehova zay rehetra malahelo an'i Jehova. Oviana zao ianao niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra farany. Oviana ianao nitomany an-dranomaso farany. Oviana ianao tena misy zany nangetaetan'Andriamanitra izany ohatrany hoe efa ela be teteny aminao andao hifadianana fa fifadikan'ny iverenantsika amin'Andriamanitra. Fifadikan'ny iverenantsika amin'Andriamanitra. Halleluia. Mifadianana araka ny zava-misy tsika amin'io. Faraparany miloha nijerentsika zavatra fa lasa lava be ny fandarantsika. Tantara faharoa 20 dia 9. Teto indray a iza moa le niteny hoe Josafata iza le niteny hoe Josafata mifadianana. Misy anakilay taminareo niteny hoe Josafata eto Josafata le mifadianana. Inona tonga ny Josafata nifadianana? Tahotra. Satria tonga hiady aminazy ny taranaki Moab sy ny taranaki Amona. Be dia be zany a. Anisy tonga tany amin'ny Josafata nanao hoe indreo misy olona betsaka fa ny andafiny ranomasina dia avy any Siria ho avy ady aminao. Ary indreo izy efa azezony Tamara enjedy izany dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehova sady niantso fifadikanana ho an'ny Joda rehetra. Dia niangona ny Joda ngataka famonjena amin'i Jehova eny avy tamin'ny tanan'ny Jodi rehetra hitady an'i Jehova. Dia Josafata nitsanga teo fiangonan'i Joda sy Jerosalema tamin'ny andro Jehova teo amin'ny kianja vaovao. Misy olona koa eto a voadidina ady izy amin'izao fotoana izao. Tantara faharoa 20 nivakitsika teo ka amin'ny 1:1 paritailina. Misy olona indray zany eto voadidina fahavalo izy miaraka amintsika mihaino an'ity fandarana ity. Tena tonga daholo ny Amonita sy ny Moabita sy ny fahavalo rehetrarehetra voadidina fahavalo ianao amin'izao fotoana izao. Dia matahotra ianao. Dia aza mametsiny ny tenanao raha matahotra fa Josafata koa mba natahotra. Fa aza manaiky hoe matahotra dia mijanona matahotra. Fa manaova tahaka ny Josafata matahotra fa nanapa-kevitra. Halleluia. Niditra fifadikanana izy. Tonga dia natsony hifadianana ny olona rehetrarehetra. Rehefa natsony hifadianana ny olona rehetrarehetra tonga ny tenin'i Jehova 5:20. Zao no lazain'i Jehova. Tantara faharoa 20:5. Zao no lazain'i Jehova aminareo aza matahotra na mivadi-pony amin'ireo olona betsaka ireo fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Nanoloana ny ady ngeza be zany a izay tokony edivan'ny Josafata noho ny nidiran'ny fifadikana nampahorin'ny tenany. Dia zao nataon'Andriamanitra nalan'Andriamanitra ny ady dia niraisin'Andriamanitra tany hoe Jehovahandriamanitra efa mifadiananareo a tsy anareo ny ady. Lao alaiko ny ady. Halleluia. Tianao ve ny adinao io alain'i Jehova androany? Tianao ve io adinao tena ozy tsy vitako ty Jehova. I Josafata ngery avany teo tena niteny izy Jehova tsy vitako ty. 2:12 ry Andriamanitra io tsy tsara azo vainao fa zay tsy manakery anohatra ireo olona betsaka ireo izay avy amelanay ka tsy hitanay izay ataonay fa ianao ny andrandrainy ny masonay. Misy olona efa tsy mahita ny atao tsony eto efa miteny hoe tena tsy hitako tsony dada zay atao tsy hitako tsony ny zay atao amin'ity fiainantsika ity mbola misy azonao atao nda hifadianana.
ny fifadikanina nataony elo toy Jehova inge tsy ado anareo fa ana io hoe alleloia tiana hoe mba raisin'Andriamanitra ohatr'izany ny adno any Jamatraka 5:20 ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo dia nasiany Jehova otrika amely ny taranaka Amona sy Moaba avy tany an-tendrombohitra Seira ary izay avy amelan'ny Joda ka dia resy ireo ko dia nitsangana ny taranaka Amona sy Moaba namely ny avy any an-tendrombohitra avy any tendrombohitra Seira ka namono sy nandringana azy ary ny voaringana ny mponina tany Seira dia ny fandringana kosa izy samy izy hitanareo ny fahavalo izy ihany no ny fandringana Moabita sy ny Amonita no hitambatra iady amin'ny Josafata no ny fivadikanina Josafata tsy niady fa ny Moabita sy ny Moabita sy ny Amonita no ny famono ao aorian'ny fivadikanina ao anatin'ny fivadikanina ianao mifady anina mampahotena amin'ny Jehova ty ny fahavalonao saika amely ianao mifandringana any ambadika any isy olona koa zany ty soratra anarana izy raha hoe za le nisan'ny olona tena voadidina ady hitra fifadikanina halleloia raha mety tsy voatery isan'izany koa fa tao amin'ny asan'ny apôstôly tao ao amin'ny mpianatra rehefa andehanao zavatra ngeza isy projet ho aorina ianao isy asan'Andriamanitra ho atomboka ianao misy zavatra ho atomboka reo menakavy misy dingana ho ataonareo mifadihanina ny mpianatra atao amin'ny asan'ny apôstôly 7:12 andininy faharoa ary anao fanompo-fivavahana ho an'ny tompo sy ny fadihanareo reo ny fanamasina atokony Barnabasy sy Saoly anao ny asa izay ifetsoko azy izy fanosorana teto alleloia mialohan'ny fanosorana dia ny fadihanana aloha ny mpianatra tanaty fivadikanina dia ny fanamasina hoe retoloreto sory fa retoloreto irahako izy zavatra ngeza ho atao alleloia any amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 koa dia hoy ny tena rano ary rehefa nanendro olona teo amin'ny isam-piangonana izy dia nivavaka sady ny fadihanana ka dia natolotra azy ho an'ny tompo izay efa ninony alleloia isika zany atao anatin'ny groupe izay maty tsika zany zao ifadihanana io isy fanosorana ao ambadika fivadikanina io isy aminareo ireo voaositra isy amintsika alao ataontsika hoe tsika mihitsy fa tsy voaterinareo rehetra izay koa mba ao anatin'io fivadikanina io isy fanosorana ao ataonandreo misy amintsika reto indray ho irahan'Andriamanitra anao hetsika vaovao hitondra aina vaovao ho amin'ny asan'Andriamanitra aza dino akoatran'izany rehetrarehetra teneniko anareo zany mbola betsaka amin'ny fadihanana tenanareo teo ry Daniel satraka Mesaka sy Abednego any amin'ny Daniel 1 any dia ny fadihanana andiny vavalo ary Daniel ny tao am-pony tsy andotiny tena tamin'ny anjara hanina avy amin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay izay fisotrony ka dia nangataka tamin'ny lehibe an-tandapa izy mba avelany tsy andotiny tenany fifadikanina zany nataon'izy efatra amin'ny rahalahy zany fa natonga inona teo amin'ny fiainany natonga azy ireo niavaka tena niavaka teo amin'ny rahatsika amin'ny andininy 7 amin'ny Daniel 1 ary ireo zatovo evadara eo dia men'Andriamanitra fahalalana saina amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra ary Daniel nafantatra hatramin'ny amin'ny fahitana sy ny nofo rehetra andiny 20 ary ny mpanjaka nyresaka taminy ka tsy nisy hita izay tahaka ny Daniel sy Anania sy Misaela sy Azaria amin'izy rehetra ka dia nitoetra teo amin'ny trehan'ny mpanjaka izy ireo any amin'ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra izay natany mpanjaka azy dia hita ny fanana tombo impolo eny noho ny ombiasy rehetra sy ny mpizikidy izay teo amin'ny fanjakany rehetra izy noho ny fifadikanina avy 10 eny ao ny fifadikanina ianao io anatombo amin'ny 10 eny ny fatakaranao ny tenin'Andriamanitra anatombo amin'ny 10 eny ny fatakaranao ny ty fiainany ity any ampiasana any ampianarana hitombo amin'ny 10 eny ny fatakaranao dia hiavaka ianao alleloia ny fifadikanina dia namonjeny Estera aina alleloia rehefa tena hoaringana ny jiosy ry havana tamin'ny androny Asuerosy mpanjaka efa kitsika zany ao amin'ny bokin'ny Estera 4:4 dia hoy izy Estera mandehana ary vorio jiosy rehetra zay hita ao Sosana ary mifady hanina no ny aniko ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina fa zasy ny ankizy vavika ifady toy izany koa
ary am'izany no hidirako amin'ny mpanjaka ary na de tsara ka ny lalana azy raha tahiny maty de maty. Hiatrika zavatra ngezabe mihitsy Estera, hiatrika amin'ny mpanjaka ary na matina velona miala io satria mpanjaka tam'izany rehefa mbola tsy atsony ianao ny tonga miditra eo aminy ka tsy tehefany amin'ny teham-bolamena de tapahan-doha ianao maty. Mbola tsy natsony mpanjaka Estera fa ny fady hanina kosa. Hiatrika amin'ny mpanjaka ianao. Misy amintsika eto hiatrika fitsarana, misy amintsika eto andeha hitady asa, misy amintsika eto hiatrika entretien, misy amintsika eto hiatrika fitsarana na tsy fantatra avy zavatra atrehanao. Mety miakina manaina tahaka neny Estera mihitsiny hoe na matina velona ianao mivoaka eo tsotra de fady hanina. Fa ahita fity amin'ny mpanjaka ianao mivoaka avy eo de tsy ho faty ianao, ary ianao tsy ho faty hovonjenao hatramin'ny ankonanao. Ny fady aman-janaka koa tsy malala zay mifady hanina fa raha tianao ny amonjenandreo tsy ho voaringana ianao niditra hifady hanina. De hifady hanina. Jesosy aza nifady hanina nefa Jesosy tao aoriana ny fivadikanana Jesosy nanao ny asan'Andriamanitra rehetra na ny fifidianan'ny mpianatra ary olona firy avana tao amin'ny jiosy 12 no tediavina am'ireo. Ahoana ny ahafahanao mifidy olona 12 amin'ny olona manalina? Fa Jesosy navita an'izany tao aoriana ny fivadikanana. Ny fakapanahy rehetra nandalo teo amintsika rehetra zay mora resin'ny fakapanahy reto nda hifady hanina. Fa ao anatin'ny fivadikanana de voly en personne mihitsy ge ny anatan'i Jesosy, Lucifera mihitsy ge nidina teo hoe nakafanahan'i Jesosy. Jesosy eo mpivadiana hanina, tsy resinao zany. Zay rehetra mora resin'ny fakapanahy nda hiditra fivadikanana de ho hitanao ny herin'Andriamanitra hiditra ao aminao zany. Mosesy ny olona nifady hanina betsaka indrindra teto an-tany satria 70 andro sy 70 alina de nidina izy novakiny reo takela reo vato fisaka anankiroa ny atezerany na nahitany zanak'Israely mifady nanompo aombola kely volamena de tao aorian'izay nanenina izy de verina niakatra ny resaka tamin'Andriamanitra 70 andro sy 70 alina ray. 40 andro sy 40 alina nifadiny Mosesy hanina izay olona nifady hanina betsaka indrindra tao amin'ny Baiboly. De fantatritsika ny nampiasain'Andriamanitra an'izany Mosesy zany fa de tena haleloia nampiasain'Andriamanitra ary anisan'ny lehilahy lehibe indrindra tao amin'ny Baiboly izany Mosesy zany. Analehibe anao any Andriamanitra, analehibe ny anaranao Andriamanitra aoriana ny fifadikanana izay ataontsika io. Amaranantsika azy amaky tena amin'ny bokin'ny Zakaria tsika ampahirezako anao ary androany. Aoriana ty toriteny ty mandeha pasa MP amiko akiradio andramika izao mila mifady hanina ianao. Zakaria, bokin'ny Zakaria, bokin'ny Zakaria toko fa 7 fakitsika ny andininy fa 7. Zakaria toko fa 7 andininy fa 7 amarana antsika azy tanteraka. Zakaria toko fa 7 andininy fa 7 fa 7 amin'ny manao hoe ary ny tenin'i Jehovah tompony maro de tonga tamiko ka nanao hoe zao ny lazain'i Jehovah tompony maro ny fivadikanana amin'ny volana faha-4 sy ny fivadikanana amin'ny volana faha-5 sy ny fivadikanana amin'ny volana faha-7 ary ny fivadikanana amin'ny faha-10 de samy ho tonga fifaliana sy firavoravona ary fotoana mahafinaritra avokoa ho an'ny taranak'i Joda ho tiava amin'ny fahamarinana sy ny fiadanana. Halleluia, amen. Hoy ten'Andriamanitra. Ny fifadikanana rehetra izay ataontsika de ho tonga fifaliana sy firavoravona ary fotoana mahafinaritra avokoa ho an'ny taranak'i Joda. Isika zay hiditra fifadikanana soraty amin'ny taratasy any anatin'ny tokantrano any ny daty nidirinao ny fifadikanana. Na fanimpirina vao hiditra fifadikanana amin'io asivo fahatsiarovana soraty anaty agendanina tsy fantatro de mario amin'ny fiainanao. Raha mifady hanina moa anao de tena hoe fifadikanana fanimpirina nataonao de asio ny daty amin'ny 14 sy 15 de avelao eo taratasy io ho amin'ny fotoana
iverenanao anoratra eo anoratanao ny vokatry ny fivadikanana zay nataonao fa ny fivadikanana ataontsika io amin'ny finoana tenenako aminao ho tonga fifaliana sy firavoravona ary fotoana mahafinaritra ho anao io fivadikanana zay rahantsika io rahantsika amin'Andriamanitra mahereza ary anjaranao manoatra anaty MP manomboka eto hoe za mba handray anjara amin'ny fivadikanana dia ampidiriko anaty gropy ianao androany sirapitso iaina zava-mahafinaritra tsika zary aby na hitsoravambela aminao rehefa tonga tanaty problème ny tenanay tamin'izany fotoana zany boka ny trosa ary nanan'olona trosa efa ho 1 miliara latsaka ny olona nanambola taminay taminay mivady dia olona 450 reo olona 450 reo miantso anao isan'andro mampitahotra ny abokadra anao raha tsy omenao ny volany ianao rehefa tsy nanana ninina tsony anomerana ny zavatra teo am-pelatananay sisa dia tsotra fivadikanana niditra fivadikanana tanaty fijaliana nidirina tamin'izany mafy tamiko izay fivadikanana nataoko izay ravana ndray alarobe izay fivadikanana 2 andro fa niodina tamiko ny tany aman-danitra ary vo amin'ny 3 hariva dia efa manjombonjombo satria iny nampianarinay tamin'izany hoe rehefa maty masoandro dia efa afaka mihinana dia za eo akaiky varavarakely ianao mifady hanina afaka ny olona za eo akaiky varavarakely ina toka varavarakely jery masoandro iny amin'izay efa nisy rahoana kitiako le nampivavaka an'zapady hoe sy efa takina le masoandro fa sao dia mba afaka mihinana amin'izay zany satria mafy tamiko zay izy raha riva mihitsy vao mihinana dia neretana nanomboka teo ny fady hanina fivadikanana fa marina ny tenin'ny Zakaria nampidiren'Andriamanitra azy tonga fifaliana sy firavoravona ary fotoana mahafinaritra avokoa ny fivadikanana rehetra izay natao raha namono antoka ny fivadikanana tsy mitarika fivadikanana eto raha misabata sy ny lady fa izao tokantranona izao fandarana rahanao izao dia miaina tamin'ny fivadikanana ary mitahin'Andriamanitra tamin'ny alalany fivadikanana andao ary tsika hivady hanina mamiratanarana ho hitanao andramboka izao dia ho hitanao mino fa voakasika ato anatin'ireo zavatra nresaresantsika teo ireo ianao dia miandry anao mahireza sa mitahin'Andriamanitra andao apetrakintsika eo amin'Andriamanitra io fotoana io fa zava-dehibe loatra ho antsika io fotoana io vavakantsika aorianan'ity iray ity tahiny tompo daholo Ni
Halleluja. Sotranao zay Jehovah-Andriamanitra tamin'ny fotoanan'io. Mideranao zay ary mankalazanao Andriamanitra fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Androany Jehovah-Andriamanitra dia manaiky izay androany hoe lehibe tokoa izany fahasoavana azonay amin'ny alalan'ny fifadikanana izany. Mehoery ary zay Jehovah-Andriamanitra, mehoery zay ahafahanay manatanteraka sy manatotosana izany fa tena sitraponao ny fifadikanan'Andriamanitra ary anova fiainan'olona, anova ny fiainanay indray ianao ao anatin'izany hoe fifadikanana zay ho tanterahana. Teraka aminao io fotoana io meo fahasalamana rehefa manomponao, mehoery ary dia tena hoe hameo hery sy tanjaka Jesosy meo herin-tsaina, herim-batana, meo fahasalamana azavelanao misy mararirary ka tsy afaka hifady anina izany. Fa omeo hery zay ahafahanay mampahory ny tenanay anatrehanao Jehovah-Andriamanitra. Fa tena mila valiny zay, miandrandra vokatra izay. Dia vokatra mahafinaritra Andriamanitra, fiainana mahafinaritra ambadika ny fifadikanana. Ho tafavoaka amin'ny ady avokoa, handresy amin'izay zay rehetra resy. Ka hita vahaolana, azo famindrapo ho tafaverina aminao Jehovah-Andriamanitra. Amivonjy ny aina izay. Halleluja, amin'ny alalan'ny fifadikanana. Peraka aminao ary fotoana mamy io. Arovy tsy ho voapetipetina tso zay marapatonga an'io fotoana io Jehovah-Andriamanitra. Arovy tsy ho voapetipetina. Fitenanana fifandraisana ary tena ho fotoana fiverenanay aminao tanteraka. Reo 2 andro ifadianay haninareo Jehovah-Andriamanitra. Sotra tompo, sotra fa lehibe ianao. Dia vosiny Satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hikasikasika sy andreraka ny fony reto olona reto na nelingelina sy nakatsakana an'izany tsy ho tanteraka amin'ny fiainan'ireto olona rehetrarehetra izay manaraka reto fa ho tafafady hanina somatsara izay. Ny connexion, ny fitaovana rehetra, ny ainay apetraka eo am-pelatananao, ny tanjakay fahasalamanay ahafahanay mifady hanina daholo. Voaka mpandresy avokoa izay rehetra miditra amin'ny fifadikanana, voaka mpandresy amin'ny ady rehetrarehetra. Mirehatra ra-panahy tafaverina amin'Andriamanitra. Ny anaranao Jesosy ho tanteraka izany Saotra Jehovah-Andriamanitra. Dia rahalaza saotra sy voninahitra ny eo anao, efa hatramin'izay indrindra dia ho mandrakizay. Betsaka ny tsy voalazako Jesosy, nefa mihoatra lavitra noho izay nieritreretinay anie, izay voalazako ho ataonao amin'ny fiainan'ireto mpanomponao tsirairay avy. Halleluja. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao ivavaka ho an'ny firenena. Ndao mpandrotsika na vavisika Marina Tiana avy any Kanada, ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo arana vavy Marina Tiana, anao ny fitenenana. Tany tompo paster, misaotra amin'ny fitenenana. Andriamanitra, misaotra sy mankasitraka anao izahay atao amin'ny fandaharanana izany. Maro ny zavatra mitranga ao amin'ny firenenay. Ao ny soa, saiko vitsivitsy azy izany. Isamanay ianao nefa izany rehetra izany. Betsaka ny ratsy ary tena mampalahelo tokoa ny maneno azy ary matetika mampalaza ratsy anay Malagasy sy ny Madagasikara. Andriamanitra, loharanay ianao ka mba tanterahina izany Madagasikara manoloana izany. Ary tario amin'ny fahazavana mitsanganana ary tantana mba tsy ho very. Raha hifadianana izahay dia ho fahafoizan-tenanay izany sy fifehezan-tena ary famitry-tena marika ny fitoananay aminao. Tario Malagasy mba hiditra marina, hifona, hibebaka, hiala amin'ny ratsy rehetra vitany. Hianetry-tena sy hihe-tena, hifampitsinjo ary hijery ny tsy manana ka hifanampy. Ampianaro ary tario Andriamanitra Malagasy mba manaro ny Andriamanitra bara rehetra sy ny sampy rehetra. Raha mba mahita fity aminao izahay na dia izahay eto mikoroko izay maresy ihany ary, dia mba hatoka hita fiadanana izany Madagasikara mahalalana izany
tsy malaky misy rehetra. Izany vavakay ho an'ny fandraisanay sy ny tany fiavianay Andriamanitra. Apetrakay eo ampelatananao. Amina. Alleloia, mankasitraka indrindra marinaty anatsika tao anatin'izany vavaka matsiro sady mamy izany vavaka ho an'ny firenena. Andriamanitra manakirepasomina amaly fitianao ranabavy marinaty anahy dia tahiny tompo dia maherezatra ny hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Izay ny fandarantsika. Raha mbola sy tonga amin'ny lanitra Jesosy dia eo anety indray tsika rapitso alina. Rapitso moa ny fandarantsika taka mazatra manomboka amin'ny valola sasany tsika satria mitambatra ny fandarana misy andrata zay raha amin'ny mampionina sy ny vavaka fimenina zay raha manomboka amin'ny valo sasany zany tsika dia efa eto rapitso. Dia tonga ny amin'ny sivy sasany tapitra ny fandarana misy andrata dia miditra eto manao ny fandarana vavaka fiamenana. Ny fandarantsika eto tapitra. Fa ny rahantsika tsy tapitra raha miditra amin'ny site web ny Akiradio ianao dia miditra ao anatin'ny fianonan'ny radio akiradio.radio12345.com afahanao meno ny japeo Akiradio. akiradio.radio12345.com. Ao koa ny chaîne YouTube atsika radio Akiradio, chaîne YouTube atsika ao daholo ny vidéo atsika ny fandarantsika hatramin'izay samy tahiny tompo. Raha pisidrantsika menona raha samy tahin'Andriamanitra mbola velonaina. Atotra atsika ampitiavana be ty hiri ty ampaherezana atsika zay osaosa hiditra Vatikana. Ity ny fanaovantsika velometo androany tantanao fa osa Jesosy samy mahery ho tahiny tompany sotra anao nahatra ny hatramin'ny farany. Halleluia, amen. Tsy misy mahasolanao tantano izay fa
Thank you.